basy isan-karazany sy sarim-basy fitaovam-piadiana toy ireto sabatra sy zava-maranitra isan-karazany ary ody ratsy. Sarony polisy-pirenena Ambatondrazaka taorian'ilay fisavana. Sarona nandritra ny fisamborana ireto olona efatra ranotsaokany lefa ireto telo niaraka amin'ny basy mahery vaika eny am-pelatanan'izy ireo. Araka ny nambaran'ny polisy-pirenena nanatry maso. Dia nangataka ordre de perquisition zahay tamin'ny procureur eto Ambatondrazaka. Dia soamantsara izany dia mitanterahana zany ny perquisition ny ody ventiny zany ny ranonantsakaina ka tratra tamin'izany ny basy zay nampiasain'ireo jiolatsy mataotody ny fanafody gasy ny effet militaire araka an'izao hitatsika zao indrindra fa ny fanafody ny sabatra ary ny pistolet ny matrice na basy zay hitatsika eto zao efa voasambotrao zany ny olona tompony antoko am'izao zavatra zao ka dia atolotra ny fitaranama zany izy ireo. Namonina faty ray mpianakaviana tao Tanambevavy nandritra ny fanafina mitambasy ny 2 febroary 2024 teo ireto farany. Araka ny bala hitan'ny mpitandro ny filaminana tamin'ny fotoana io izay mifanaraka amin'ny ray amin'ireto basy ireto. Raha namana anankiray ity zany zay tazan'ny zareo tao anatin'izay fandosina zay dia nyzany reto jola reto nenjehana dia rehefa tratran'ny zareo moa zany dia notifirin'ny zareo important tamin'ity hitatsika tamin'ity calibre 12 ity zany ny basy notifirin'ny zareo azy ny bala percuté moa zany efa eo ny bala zay notifirin'ny zareo azy tamin'izay fotoana zay dia matsiro le koa moa zany io raha namana io dia taorian'izay no nanomboka ny renseignement nay polisy ny fanadiadiana rehetrarehetra nafahana nisabotra an'ireo olona reo sy nazahoana zao vokatra zao. Handray andraikitra ny lehiben'ny Borigady ny filaminam-bahoaka Alaotra Mangoro amin'ny fitondrana sy fiparitany ny fanamina miaramila. Fanamina miaramila izay entin'ireo jiolahy mampirohorory sy manatanteraka ny fanafina. Misy fanamina mpitandro filaminana zao tsy tokony isy tsony zany hitondra an'izao fanamina militaire zao raha tsy ny mpitandro filaminana rery ihany. Zay zany mampitandrina miteny eto zany fa dia hosamborinay ireny olona reny